Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nan'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Tian'i Kristy tokoa isika no sasany tamin'ny rany ho afa-pahotagna ary nataon'ny fanjakagna mpisorona ho an'Andriamanitra reny. Alleluia. Fa le miarabantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka an'ity fampianarana sy toroteny iaragna amin'ny archevêque Ray Aman-dreny ity. Zoma fa 7 Mei 2024 mankalaza any masinday Papa Paul VI ny Église magneran-tany amin'ity andraniany ity. Tsy latsa-danja atsika atao agnatin'ny diocèse satria ny grand séminaire antsika dia mba ny fiarovan'ny olo-masina io ka ivavantsika mba ivavaka ho antsika izy ary ivavaka ho an'ny mpianatra, mpanabe, mpandraharaha ao amin'ny grand séminaire antsika izay. Ndao ary oregnisitsika ny toroteny sy fampianaragna arosony évêque ho antsika amin'ity andra ankalazagna ny olo-masigny any Papa Paul VI izay. Fa alohan'izegny ndao oregnisitsika ny tenin'Andriamanitra amezan'ny église atsika. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, tonga tany Sezarea i Agripa mpanjaka sy Berenisy hiarahaba ny Festos. Nahatra andro maromaro no nitoerany tao, ka nambarany Festos tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paul. Hoy izy, misy mpifatotra anankiray navelan'ny Felixa eto. Fony aho tany Jerosalema dia nampangainy lehibe ny mpisorona sy ny loholony jody tamiko izy io, sady nangatahany ho eloina. Fa hoy navaliko azy ireo, tsy fanao ny Romanina ny manameloka olona raha tsy efa nifanatrika tamin'ny mpiampanga azy ny ampangaina, ka nahazo nanalatsiny ny tenany amin'izay iampangana azy. De tonga taty izy ireo, ka tsy nangatakandro akory aho, fa ny ampitso ihany, dia nipetraka teo amin'ny fitsarana sy nampaka ilay lehilahy. Noho nitsangana ry zareo mpiampanga, dia tsy niheloka arak'izay nampoiziko no nitoriany azy, fa ady hevitra momba ny fivavahana
sy momba ny Jesoa anankiray efa maty nefa lazain'ny Paul hoe velona. Tsy hitako be ihany zay hamotorana izany zavatra izany, ka nanotanandra lehilahy aho sao tiany ny hotsaraina an Jerosalema ny amin'izany. Dia nangataka hotsarainy amperora i Pauli, ka nasaiko nambenana mandrapandefako azy an Cesarea. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Joany ao amin'ny toko 1:20. Tamin'izegny andra zegny no niavin'ny sakafo niaraka tamin'ny mpianany Jesoa dia nanao tamin'ny Simona Pierre hoe, ry Simona zanaky Joany, moa ty ahy mihoatra noho ireto va ianao? Ka hoy navaliny azy, eny Tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dio izy taminy, fahano ny zanak'ondriko. Aro indray izy tamin'ny fanindroa, ry Simona zanaky Joany, moa ty ahy va ianao? Ka hoy navaliny azy,
eny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fahano ny zanak'ondriko. Ary indray izy tamin'ny fanontelo, ry Simona zanaky Joany, moty ahy va ianao? Dia nalahelo Piera fa nanontaniany fanontelony hoe moty ahy va ianao? Ka hoy izy taminy, ianao mahalala ny zavatra rehetra tompoko, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fahano ary nireny ondriko. Lazaiko marigny dia marigny aminao, fony mbola tanora ianao dia nahasikintegna sy nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao, dia iraviravy ny tagnanao ka olon-kafa no agnasikinana anao sy hitondranao amin'izay tsy tianao. Izy no nilazay izany dia mba agnambara ny fomba pahafatesagna agnomezan'ny Piera voninahitra an'Andriamanitra. Ary rehefa nilazay izany izy, dia nanao taminy hoe magnarahay. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry pretra, ry Janvier diacre, zay saron'ny eglizy manokana amin'izao volana mezao iombonana vavaka amin'ny Papa, ka soritiny vavaka ny Papa io ny anjara toeran'izay diacre zay mpanompo ary isika rehetra moa dia diacre mpanompo. Ry zandy seminarista fetinareo ny Androany, ianareo izay miofana amin'ny toerana ty andro lehibe. Ny fety moa sy hoe izay efivelany mahafety ny fety fa tahaka ny Imasiny Maria sy Masimbavy Elisabeta ny monina izay sarosika amin'ny alahady ho avy zao, alahadin'ny patekoty ny visitation, fa izy ny rahavavy niara-ny fety satria niara-ny ngetana ny zaza tao akibiny dia i Masinday Joany Baptiste Jesua ka niara-nankalaza an'Andriamanitra izy. Ary dia zay koa ny fetisika izao niara-nankalaza an'Andriamanitra tsika ao anatin'izao confinement izao. Ry isika voatokana lehilahy sy vehivavy fa indrindra nareo izay miezaka manampy anireto seminarista amin'ny lafiny maro nara-panay nara-batana nahara-tsaina ho antsika menakavy izay mitandrehan'izao eukaristia anatin'ny confinement ity amin'ny graciemera Masinday Papa Paul fahenina, sady manao mbola tsara tsika jiaby no manasa sika ary ao anatin'izao ampelona masina izao iombom-bavaka mba hoevy toerana ho tanikesa manomana presa araky ny riny eglizy ary izay no averimberiny Papa François amizao ary tanifotonandriny i Masinday Papa Paul fahenina. Ka izay indrindra ny fotonako ny saitika menga amin'ireo tetan'Andriamanitra dia sika ripozy izay nisidiny Papa Piaro ny seminera sika ity ary dia marina tokoa fa azo lazaina fa ny Masinday Papa Paul fahenina ny Papa ny vezivety indrindra eran'izao tontolo izao izy ny Papa voalohany araky ny lazaitsika nampiova zavatra taton'ny eglizy tokoa io Papa io après confinement miady lehibe faharoa. Ka asa inona moa no iseho aorian'izao confinement lehibe izao satria eran'izao tontolo izao ino aho fa hitan'Andriamanitra
no asoatsika ary araky lazaiko teo ianareo zao no pretra après confinement zay misy ary matoky aho fa misy zavatra avela ty confinement ty satria tsy araky ny fiainatsika mahazaty isoran'Andriamanitra fa mitanindrazantsika tsy mba manana ny maty maro aregany tsy hitombo ny marary ary tsy hitako ary indrindrindrindra tsy hoe fitiavan-tegna fa mavozy mba so tonga tiavaratry arovany masiny maritsika ao Notre Dame de la Route isakagnan''izay virus izay so tonga atiavaratra izay tandrinary izay nitaritana vavaka ho atsika menaka ka izay indrindra enitsika ipoly izay nientinany Roma ary napiozany tantaran'ny Eglizy ipoly tonga any Roma ary tany kery ihany koa ary izay no nanomboka teo ny fiainana maha Eglizy ny Eglizy ianatsika amizao ary mivoatra mivoatra atrany ka engany isika ampizenatra bebe koa amin'izay fitoriana ny vaovao mahafaly zay ka tsy voafetry na confinement na voafetry ny elanelatany na voafetry ny zava-misy fa mila tsika Andriamanitra isika ny fitaovan'Andriamanitra tahaka ny mahafitovana ny mporo tahaka ny mahafitovana ny papapolo fahenina miandry asika tokoa ny Eglizy ary zay no natonga any Jesoa alohan'izy nandao atsika nitodika tamin'ny Pierre moa ve ty ay ianao manontany asika tsiraikiraiky izy i Pierre namazy i Paul namazy i Paul namazy anjaratsika ary am'izao fotoana izao no mamaly an'io fanontaniana io fa indrindra isika am'ty toerana tsika sendra izy somana metraka ny fanontaniana intely tsy hoe tsy matoka ny Pierre izy fa mba ho azava ny soa mafanay eo am-pamalinan'izay ary tsy miova ny tradition ny lova napetraky ny Eglizy fa rehefa ho amasinina isika dia mametraka an'izay fanontaniana izay miezeka ary vosiera teto ny diocese dia napetraka izay fanontaniana izay tamin'ireo pretra tamin'ny messe krismaly ary maro tamitsika no nanatrika amin'izay sisako zany ny pretra io valiteny nataony Pierre tamin'ny Jesoa fantatrao fa tiako ianao ary vonina amana ny onjy ka izay indrindra niverenako ihany koa amin'ny tantara mba ho lesina alorenasika ny fiainatsika efa naverina tena ny momba ny Vatikanina faharoa zay lazaysika fa nitonga fiavozana ary fanorenana amin'izay Eglizy zay aggiornamento hoy ny Papa Joany fatelo amby roapolo raha nanokatra any Vatikanina faharoa izy ka izay ny iainatsika am'izao zany hoe tsy ny Eglizy ifanaraka amin'ny toetrano akatahaka ny toetrano samatira izany fa ny Eglizy afaka manambara ny vaovao mahafaly araky ny toetrano sy ny toerana misy azy izay ny Vatikanina faharoa sy makatahaka volontany io mako misy ndraindray misy mieritseritra mikasika an'io manaraka volontany ka tsy volontany araina fa isika no mitonga an'izay vaovao mahafaly izay fa misoatoavana ao am'izay volontany izay no asandratsy ny finoana ka afaka mampivelatra ny maha olona manontolo sy
sy ny olon-dehetra sy hoe anaraka ambokony fosiny volotany sanatria zany tsy izay ny eglizy raha nandeha tany Roma araky nensika teo ipory ary fantatry ny Paoly zany fa nitonga ny vaovao marifady ary izay indrindra 5 taona lasa mampatsiahy an'izay tantara izay aho ny papa Paoly fahenina hoy aho no papa voalohany nanisaka ny kontinanta afrikanina aty ambanin'ny Sahara tao Kampala raika amby 3 Jolay 1969 ary nakalazaina tamin'ny taona lasa ny 15 taona ary dia mba nahazo fahasoavana manokana ity mpanomponareo miaraka tamin'ny Sonerina le kardinaly Sarahazana Desirea tany Kampala nankalaza anio 15 taona io ka izay no mahatonga ampatsiahy antsika amin'ny toerana zay ambany fiarovana ny papa Paoly fahenina zavatra sasasasa izay lehibe nolazainy ny papa Paoly fahenina tamin'ny fotoana io ny voalohany efa nolazaiko tamintsika teo ihany izy ny fiangonan'ny eglizy nanomboka teo no nampisy ny veka teratany ary nampisy kardinaly teratany ary nampisaiviny ny papa zay vokatry ny Vatikanina faharoa zay ary nazay ilay ary ampisaiviko amitsika eto ny teny zay manakoako hatram'izao naveriko tamintsika teo hoy ny papa tamin'izay hoe africain vous êtes désormais vos propres missionnaires. Inona ny dikan'izay dia izy ihany no manome ny fanazavana sy ho amaky ny firehetrarehetra ty aho fa zavatra nakozy izy ny sara asongadina amin'izany hoe être vos propres missionnaires vous les Africains. Inona ny dikan'izay izy vous devez poursuivre la construction de l'église sur ce continent. Izy le lazaiko teo tsy hisy zavatra kisendrasendra ho iaho nanomboka tamin'ny oktobra arizatsika amin'izao anonty confinement ty satria manatena tsika fa hifarany confinement io dia miprizatsika ary mamafisitsika milehevitra élevé missionnaire église olona velona missionnaire. Inona ny dikan'izay ho izy zavatra anankiroa ny tokony ho ao an-tsaintsika raha miresaka an'izay hoe missionnaire izay. Voalohany dia tsy maintsy mivavaka ny eglizy ary eglizy mivavaka ary zay no anjara toerana tsy maintsy ananatsika tsy maintsy azaty ary io no mahatonga asika hitanareo ny sary ao mialasara ao amin'ny alasara io hitasika tsara zay atao zay rehetra lazainy aminareo hoy masiny Maria tamin'ny mpianatra ka ny sazoa voalohany dia ny mivavaka ao kany ry zandry malala ho toerana fivavahana ho senakla ary mampatsiahy an'izay io reo laveta tsy misy nikisengatrenga ho mampatsiahy an'izay senakla zay ity toerana ty oesy amin'ny archidiocèse Antsiranana fa indrindra ho amin'ny tanàna ny Antsiranana ho senakla toerana ivavahana ary zay ny forsa voalohany ny missionnaire hoy ny papa Paoly VI ka oka ho toerana ianarana mivavaka satria raha miona tamin'ny Jesosy amin'ny mpianatra
sy hoe ampianary mitoriteny zahay sarany mahitoriteny ampianary filosofie eltroa de mbo tonga amin'ny gradiny zany izay lazainy Jesoa ny mpianatra CL4 na L19 sy haiko ilaina zany sy miteny tamin'ny Jesoa ampianary manao fahagagana zay isaka mety tsara io ary hitasika fa mahomby ny inona ny secte amin'io satria izy tonga de io naseho non sy zany nangatahany mpianatra ampianaro ka okany raha teo missionnaire isika angataka ny fanahy masina satria ny fanahy masina no mahay mampianatra atsika mivavaka hoy masindapoly ka izay indrindra aoka fitoerana fiofanana amin'ny vavaka sy hoe androany ka mandritra ny maraina sy ariva ianareo sy naveriny Jesoa koa zay tsy manao teny marina tao hoe mivavaka fa miombona amin'Andriamanitra zay tenenena nampitehiviny papa Paul fahenina zay tany Kampala ary missionnaire koa izy raha ny anjara-toerany zay izy missionnaire zay ho toerana mampiofana mampianatra fandalina pinoy hoy izy hoe un travail immense se prépare pour votre labeur pastoral, celui spécialement de la formation des chrétiens appelés à l'apostolat. Ny fiofanana, ny fandalina pinoana sazoa faharoa ty. Anjaratsika no mametraka an'izay fandalina pinoana izay raha tsisika hizahatra ny missionnaire tokoa misy eglisika fa tsy hoe zavatra mitangevahevy. Indray koa izy milaza ato. Une question qui demeure très vive et suscite beaucoup de discussions se présente à votre œuvre évangélisatrice, celle de l'adaptation de l'évangile de l'Église à la culture africaine. L'Église doit-elle être européenne, latine, orientale, ou bien doit-elle être africaine? Louise Mamhali, votre Église doit être avant tout catholique. Si africaine, la latine, la yin, sa catholique, ni zay mahatonga hoe ekary Église catholique apostolique romane fa tsy efary na fary zay fiangonana apostolique fa Église catholique. Ary ahoana nahatonga an'izay inculturation izay ny izy dia aoka araky le nilazaiko teo. La première réponse étant donnée, la première réponse, c'est pas qu'elle doit être conservatrice, non. L'Église est allée jusqu'à affixer en quelques formules conceptuelles et verbales son trésor de vérité. Car une fandalina nanzai, elle doit être africaine, sage, kristianina ny malagasy. Haisika ny dikandray feno maha-kristianina katolika apostolika romana, ny feno koa ny malagasy sady katolika ny malagasy. Feno tanteraka ary zay ny dikan'izay amin'ny fiainana andavanandro dia ny fandresana tanana ny Eglizy. Nara-panahy io, nara-batana, nara-taina mazava ho azy moa ihita izay ara-tsaina sy ara-panahy izay fa nara-batana. Atsika zany tsy mety miantso fa ny fiveloman'ny Eglizysika nara-panahy, nara-tsaina, nara-batana. Zay ny dikan'izay sady katolika no malagasy.
ary dia anatin'ny savia zany ny fampona ny fambisana tanana ary tsy mety zany ny fafoizana mahafoy ary ny faharoa izy am'izay hoe inculturation zay tsy maintsy misy ny fandalina. Cette première réponse étant donnée, il nous faut passer à la seconde, l'expression, c'est-à-dire le langage, la façon de manifester l'unique foi, et être multiple et par conséquent original, conforme à la langue, au style, au tempérament. Misy ny fivirina sy ny fandalinana ary ny amaranany azy, l'Église africaine a devant elle une tâche immense et originale à réaliser. Elle doit s'adresser comme mère et éducatrice, mater et magistrat. Zany sady kokoa mikarakara ny mahandro ireo fadiran'ovana, ireo lavitra ny Eglizy kanefa tsy maintsy milaza ny marina magistrat. Ary zay noezaka tsy maintsy ataosika koa, ary zay no anatinasika amin'ity toerana ity. Miala tsiny natao lavalava zay satria andro lehibe ho antsika, ka tokony ho fantatra atsika inona ny antony ny anarana Masindray Papa Paoly fahaenina amin'ity toerana ity, mba ho modely araky ny zavaka ataotsika teo ary ny zavaka aotsika izy, ary nanolotra amin'izay cadeau sarobidy ho antsika zay miofana ho resy ary izy melabetseo ny Papa Paoly fahaenina nandalo ny confinement izy, isika koa mandalo confinement ka oko hoe ho antsika izao fankalazana iza, ka engany izy vavaka aotsika, ka isika tokoa ny missionnaire ho antsika afrikanina sy malagasy. Aoka tanteraky zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.